Feno 5 taona ny afary malagasy tontsika tontomany teo ihany koa ireo sedra maro isan-karazany ny fanakivina ny fanenjehana maro isan-karazany fampidirana ponja tsy nakivy anay zay satria fantatray fa firenenay Madagasikara firenetsika Madagasikara androany zay dia milaza hoe mpandresy manapirofo ny fandresenay zavatra misy rehetra androany isoranay an'Andriamanitra lehibe zany isoranay ny namana rehetra niarany ririna ndritra izay 5 taona zay tsy adino ary goavambe anankiray koa mpanao gazety izay napita ny afatra ho anay zany dia tsy emotra mihitsy zay hatreto aloha ny vitanay mbola manateny zay fa avita lavitra noho izao ezaka rehetra zao dia nitsangabato fa 5 taona ny afary malagasy zany dia notokanana androany sy natao hitam-bahoaka androany tonga maro be reo manapahefana avy any Antananarivo ambaranay fandresenay faly zay fa nandresy hatreto aloha zany ny trano raha hitantsika eo fa manodidina ny 500 fa tsy mihoatra ny 15 décembre dia feno trano 500 sy 300 zay rehetrarehetra zay zany efa misy borna fontaine telo satria fotoana kely dia kely fotsiny dia tsy afaka hitety anitsika fa misy efa borna fontaine ny jiro efa manomboka mi-installer an'izay ny carrière hita efa mihodina ro efa misy vokatra vitanay ao anatiny ny orana efa nilatsaka hatramin'ny alina manomboka koa zay amin'ny fambolena zany rehetrarehetra zany zavatra ho teneninay hoe io tsy risiresa be fa io dia tena olazainay fa zany aty faritra zany ny verinay fa ho vita ato anatin'ny ray mpimbaso ary azo atao tsara manapirofo an'izany dia zao hoe io tsisy volam-panjakana ato anatin'ny afary malagasy tsy misy vola mpamatsy vola tsy misy ihany koa famatsim-bola fa hery mpiambana 100 isan-jato mbola ambaranay sy amafisinay ihany fa nandresy zay ary tsy ambaratelonay dia firaisakiny ny fankalazana angamba aloha hijanona atreo satria zany fankalazana zany fandamina foana fa ny verinay fa vita nitsangam-bato dia mifarany androany ny fankalazana fa iroso zay amin'ireo foto-drafitrasy iroso zay amin'izany tena hoe inona le zavatra nyretiretenay lazananay fa eritreritra mpandrorony sy ny sisa dia io izy fa vita dia hitantsika eo nytoe hatreto aloha zany ny tena marina dia ny hoe ny ambiance dia noverina fa ny fahatongavan'ny olona be dia be fifangaroany ireo maro karazana tonga eto ny ravatrano teny Nansana tonga teto ny ravatrano any Andotapenaka tolorana azy ny taniny Somanandrariny sy sisa maro isan-karazany dia zany rehetrarehetra zany zany ny ambiance ray eto misy boary-boanjo be dia be misy ihany koa magistrat misy mpitsara misy colonel misy général misy maro be misy mpiasa-panjakana misy présidence primature hitanay fa vita fampihavanam-pirenena aminay ny resaka firosoana amin'ny ara-dalàna zany dia efa ambara fa efa omaly efa nanomboka fampidiniana tamin'ny teknisiana avy eo ministère efa nampanateny zareo fa anao an'izay azo atao ao anatin'ny fotoana fohy ameny titre borna ny tsirairay avy dia eto koa zany zay dia efa miteny sahato manoloana zay rehetrarehetra zay hoe ho anay dia nalaminay aloha ny atao hoe ara-drariny zay foana ny fanolanana eto amin'ny firenena zay vao miroso amin'ny ara-dalàna ka manomboka amin'ny latsinay zao zay vao manomboka miditra amin'izay amin'ny ara-dalàna natsoina ireo manapahefana nahita hoe inona le fitakim-bahoaka mazava ho azy matona andamy vola ty amin'ny 67 km ireo olona tsirairay avy ireo dia misy zavatra takiny eo dia tokony hoan'ny manapahefana zay zavatra takiny zay ny efa nahazo ro hitanareo fa manao trano reo raika amin'ny 500 sy 300 ny ho azo androany dia manodidina ny 1,700 sy 1,000 ny mbola 3e vague mbola misy 2,000 mahery ny tonga androany zany dia raha reo olona tsy convaincu raha dia hoe reo olona tena mbola tsy resy lahatra raha ny irinay ka ty aloha hoe tena hijery zay fa zay miteny aminareo fa zay tonga teto tamana daholo